Makasika ny fifidianana ben'ny tanàna kosa indray miandro ny famoahana ireo lalàna ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana vao afaka mamaritra ny tetiandro ahafahana manatanteraka ny fifidianana communal mandra-piandro izay nefa dia misy ny fivoriana etseroa mandeha manodidina ity fifidianana ity. Tsy afaka mamaritra ny tetiandrom-pifidianana ny voamera-pirenena misahana ny fifidianana na ny senita raha toa ka tsy mbola mivoaka ny lalàna momba izany indrindra ny eo amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Izay no amafisina Andriamatoa Fanrakotondrazaka mpapakateny voamera ity androany. Izy kosa nefa ny fivoriana irahana amin'ireo tompona ndraikitra isan-tsokajiny entina andiniana ny volavolan-dalàna na tetiandro mahakasika izay fifidianana ben'ny tanàna eto Madagasikara izay. Ny azo ambara moa zany hoe tsy misy fifidianana azo tanterahana eto raha tsy vonona, zany hoe publier ireo le didy aman-dalàna zay mahakasika izay le fifidianana ho tanterahana izay. Ka ho an'ny senita zany dia miandro ny fotoana izay ivoahan'ireo le didy aman-dalàna mahakasika ny fifidianana eny anivon'ny commune. Io zany manomboka ny fanisana ny andro mifandraika amin'le projet de chronogramme zay efa eo ampelantanan'ny senita amin'izao fotoana izao. Ny fivoriam-be zay nototosaina teto Alarobia tamin'ny talata teo, zany hoe omaly zany niarahana tamin'ny conseiller technique principal, zany hoe tompona andraikitra ao amin'ny PASEM, dia nandiniana izay le projet de chronogramme izay. Jerena daholo zany hoe inona avy le sokajina asa tokony ho tanterahana sy ny faharetany tsirairay avy makany izay datim-pifidianana ho ferana ao ariana kely izay. Dia rehefa fantatra zany le fotoana izay ivoahan'ireo le didy aman-dalàna ireo dia manomboka eo zany ny teboka ny fotoana zay andehanan'le projet de chronogramme eo ampelantanan'ny senita. Io projet de chronogramme io zany dia hoentina ho velabelarina manoloana ny fivoriam-be ny comité de pilotage na ny nandraikitra samihafa ireo le mpiombonantoka teknika sy arabola amin'ny fiandriantsika ny ara-pifidianana eto Madagasikara amin'ny zoma zao. Ho an'izay resaka lalàna izay ihany dia anisan'ny andrasana ny famaritana an'ireo komunina manerana Madagasikara izay tsy ahivina voavoarakotra ao anatin'ny tovana amin'ny lalàna momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Mikasika ny cadre juridique zany hoe ireo le didy aman-dalàna mifandraika amin'ny fifidianana eny anivon'ny commune, ny tena andrasana zany zao dia le publication ndreo le lalàna ireo. Zany hoe rehefa lany teny amin'ny anteny mera-pirenena le lalàna dia mandalo any amin'ny fitsarana avy mba lalam-pandrenana anaovana ny contrôle de constitutionnalité. Dia aorian'izay zany ny filohan'ny république manao ny promulgation mitondra makamin'ny publication zany hoe fampahafantarana ny rehetra ilay lalàna mba hanakery. Zay zany dingana andrasana. Rehefa publier zany le lalàna dia manomboka eo zany lazaintsika hoe vonona le cadre juridique ny didy aman-dalàna samihafa zany io. Dia ny anisan'ny anankiray zany izay andrasana fatratra ihany koa amin'izao fotoana izao miresaka ny fifidianana eny anivon'ny communetsika dia ilay annexe, zany hoe ny amoahana zany ny anaran'ireo le commune manerana ny Madagasikara anatanterantsika ny fifidianana. Ny rahantsika nandre ny fanazavana avy amin'ny tompona andraikitra fa misy fangatahana hanangana commune vaovao amin'izao fotoana izao ampelantanana. Ireny zany dia mbola mila fandiniana mba ahafahana mametry ny isan'ny commune eto Madagasikara zany anatanterantsika zay le fifidianana izay. Ho an'ny fanohanana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay fifidianana izay kosa dia efa nandefa taratasy fangatahana fanalavam-potoana amin'ilay tetiandro voafaritra ao anatin'ny PASEM ny fivoriam-be ny senita.